nanambara tsy asy tambirina kely mo ihajo tao anatin'ny pejiny roa taona sahady tokoa izay no lasa hetsika fotsy tamin'izany fotoana izany dia tena nampihetsi-po any nahitan'ny malagasy izay sany joro nitaky ny rariny ampilaminana teny ankianja ankehitriny dia voamaika aho mirehareha mahita fa isika malagasy rehetra niaraka no navita nanova zavatra ary hiara-dalana indray ho any amin'ny fanovana sy ny fanavozana ny firenena izay efa ny matimatesansika hatrizay raha teo izany hoe hafatra izay nambarana hajo tao anatin'ny pejiny ho any tanjanaka hoe izy be ny tanàna ny Antananarivo Ramatoa Ramanantsoa Harilala moa dia nilazany hoe aleo andeha amin'ny aradrarany ny fitsarana tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosiny be ny tanàna ny Antananarivo Ramatoa Ramanantsoa Harilala ary nanao antso mba andeha aradrarany sy amin'ny fahamarinana no entina hitsarana ny raha fifidianana be ny tanàna fa tsy resaka politika safidiny olona no tsaraina hoe izy ary mino ahafahanao ny asany fitsarana ary ny fitondram-panjakana ankehitriny dia mijoro amin'ny fahamarinana ireo moa no anisan'ny antso izay nataony be ny tanàna ny Antananarivo Ramatoa Ramanantsoa Harilala fa zanaky ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tsy iza moa izany fa Tojo Ravalomanana dia nilaza fa mihemotra amin'ny fotoana manaraka ny didim-pitsarana mbola hamerina handiniky ny raharaha indray ny mpitsara hoy Tojo raha nanontaniany mpanao gazety ny mikasika ny raharaha Harilala sy ny tenany mialohany hizarantsika ny zavatra manaraka sy hiresantsika ny zavatra manaraka moa dia ndeha isika hanaraka kely ity teny amin'ny anterimeran-do olona ity izay nandraisany zoky Ray aman-dreny fitenenana teo anatrehan'ny Prime Ministre anisan'ny lahateny izay nafinaritra ity horonan-tsara izay zaraiko ity moa dia fitoam-pivirina izay nanolorany Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavozana no tanterahana ny alarobia fa 7 Novambra 2024 izay teny amin'ny lapan'ny nosy kely teo ambany fitarihan'ny Andriamatoa Andriamanjara Jean André ilay filohan'ny anterimeran-do olona ampisolo toerana. Monsieur le Premier ministre, ianao sy ny ekipanao ahitady hanova zavatra makany amin'ny sarasara io dia fa milaza iaho fa sy ny olona rehetrarehetra no ho faly amin'izany fanovana tianareo tanterana eto zany satria misy ny efa zatra ny lalan-dririnina dia mbola te hifikitry amin'izay fomba tsy mety zay voalaza teo ny corruption sy ny zavatra hafa ny ampimamba amin'ny fananam-pirenena hoy ny boky mena zay satria haiko sara iny haremamansya l'essentiel c'est de commencer le devoir de continuer une fois la route tracée nous n'avons qu'un choix être ou disparaître raha tianova zavatra anao aza matahotra le monde ne peut être changé que par des insoumis André Gide ny tenen'izany misy fa mbola nasinoa milaza celui qui n'a pas peur d'être dardé de coups désarçonnera l'empereur makaherinao monsieur le premier ministre amin'ny programme zay anananao fahavononana tanterana eto Madagasikara ary ny fiarahamonina zany ary tokony verina sika amin'ny fahendreny ny razana taloha dia anangana isika edena vaovao zay zany l'esprit le izy avereny ny fahendreny razana taloha anangana sika edena vaovao samia mamisavisa o ny pira de desha ny teny fisorana izay fo nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta moa dia tena nanaitra ny maro satria kanto sady lavorary ary tsara rindra ihany koa ndeha moa arantsika vetivety kely izany teny fisorana izay nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izany tsara ho marina ny amin'ny ity fisorana izay nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ity moa dia tsy akitra kazaraina ka izany indrindra no antony izarana izy ity amintsika rehetra ndahoary ireo dia raisin'izany satria torolalana ary torolalana ampitiavana maray aman-dreny dia ho raisina tompoko ny torohevitra sy ny torolalana zay omenareo ary tsy andraraka ilombian-doha zay tompoko ary io nilazainao moa tamin-kabariko za moa monsieur le sénateur efa miteny ombianombieny sady za miasa fa tsy mba manao kabary fa dia tety andro izy io tetikasa dia asa no tsarana fa tsy nanao kabary fa mitondra ny eritreritray anjara biriky ampanetretena mba hisin'ny fanavozana ifotony ary mba hiovy Madagasikara amerina ny asony Madagasikara sy amerina ny asony malagasy tsirairay sotra indrindra tompoko mba dia
iona ihany sika fotoana mamety aza fa raisina tanandroa ifanomezan-tanana fa dia ny akanga maro tsy vaky ny amboa ary mandroso foana koa ny sarety ka velantsika vovozy amboa sotra to. Ino moa ny mikasika ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fandeha risika izarakely ny mikasika ny mpandrarahan'ny fonja nampaniny lakolosy indray ary nampiatsahany fifanarahana natao ny mpandrarahan'ny fonja. Mieritreritra ny hiverina higrève ny mpandrarahan'ny fonja satria ny protocole d'accord tsy hita ny tsindry sy ny fitsabana amin'ny fanendrena olona manomboka mandeha indray. Voalaza ihany koa fa syndika maro nantsona hofakan-kevitra amin'ny fanendrena tompon'andraikitra amin'ny ministerany maro saingy mampalahelo fa tsy mba voaantso ny syndika eo anivon'ny ministerany fitsarana indrindra syndikany mpandrarahan'ny fonja. Mahatsiaro ho somary voafitaka ihany satria nananeho fahavononana ka nanatsahatra ny fitokonana aza dia tsy mbola misy tanteraka ny voalaza anatin'ny protocole d'accord. Nambaran'izy ireo ihany koa dia betsaka no azo tanterahana anatin'ny foezaka toy ny organigramme vita amin'ny filakevitry ny gouvernemanta. Misy ny azo tanterahana amin'ny décision ministérielle ny fanendrena olona sy ny fanoloana tsy mbola nisy kanefa betsaka ny tsy nahomby nanimba ny administration pénitentiaire ary nanimba ny mpiasa. Voalaza ihany koa fa misy lehibe ny fonjany manana ranor logadrena any maro antsetra ny alatsinainy teo noho ny eloka arakasa fa tsy fahotana mahafaty efa tany amin'ny fitondrana teo aloha. Any Mahajanga dia misy ny mpiasa izay nanana olana arakasa sy nanaovana fangatahana anatin'ny protocole d'accord mbola natao renvoany LP. Any Diego koa dia misy manana olana arakasa mbola halefa fitsarana ny 2 Desambra. Tafiakatra 12 ireo mpiasa ianjadiany izany ny zavatra efa narary sy ny adina hatrizay no tohizana raha araka ny voalazan'izy ireo. Nohony ireo rehetra ireo moa dia manaitra ny ministra fa tsy arakaraka ny finiavana maolana ny zavatra izay ataon'ny mpiara-miasa sasany lasa toy ny tsy misy dikany ilay protocole d'accord hoy ny fanerana izay nataon'izy ireo. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.